Isan'ny koa ny tournoi golf ACC izay ho tanterahana ny sabotsy sy alahady ho avy izao ka ny loka amin'izany dia fanarahana fiofanana isan-tsokajiny mikasika ny management na eo anivon'ny ivitoerana mpiofanana ACC na fiofanana ampitendavitra na amin'ny alalan'ny internet na formation en ligne. Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa indray dia afaka fotoana fohy dia hiditra ao anatin'ny haute saison mahabe mpizahatany isika eto Madagasikara. Efa miomana amin'izany sy ny andraisana izany mpizahatany izany ny ministeran'ny fizahantany ka nisy ny fiofanana nomena ireo mpitarika mpizahatany ary androany no nanolorana ny mari-pakasitrahana izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson no mitatitra ny vaovao. Mpitarika mpizahatany misy telonjato no toloran'ny ministeran'ny fizahantany taratasy fanamariana ahafahavitana fiofanana androany. Ezaka izay tafiditra amin'ny fanomanana ny fandraisana mpizahatany ho avy eto Madagasikara ao anatin'ny haute saison izay hanomboka amin'ny volana Jona ho avy izao. Ilaina zany hoe olona tokisana, olona tsara toe-tsaina, olona tsara fitratona, mahay miasa ary tsy misoloky olona no miaraka amin'ireo touriste ireo. Dia olona koa zany avosivana ary fofana mba ho gida ary reharehantsika rehetra dia miezaka ny tena koa hoe izaho mihitsy ny tonga atia manome ny attestation sy ny agrément amin'ny guide ireo satria tiako fantatra zareo fa miankina amin'izareo aendriky ny fizahantany eto Madagasikara matonga ny olona jerevantsika fotsiny nanosy akaiky eto amintsika eto na nosy Maurice dia 1 million de touristes tsika nevo 290 000 tamin'ny taona lasa fa tsika mila mandeha aingana mba sotsika 500 000 touristes mbola lafika 500 000 zany. Raha ny fanazavana dia 500 ny mpitarika mpizahatany eto amintsika no efa nahazo ny anjarana karatra matianina ho an'ny mpitarika mpizahatany rehetra mialohan'ny volana Jona efa nimpotona mahabetsaka ny mpizahatany eto amintsika. Ny ministra Roland Ratsiraka izay nilaza fanantenana ihany koa ny iroborobon'ny fizahantany ny fidiran'ny Austria mialohan'ny antoka stratezika miaraka amin'ny zotra Air Madagascar.